Amin'ny tombontsoa lehibe fahafahantsika miaino ny teniny ary ny fiainona ny teniny dia fitondranantsika iroso bebe koa hatrany amin'ny fiombonana aminy ary raha miombona amintsika dia ho amin'ny fiainana ho amin'ny fanehoana ny toetrany eo amintsika tsirairay avy mba ho vavolombelona Jesosy tokoa isika ho voninahitry ny anarany rirany sandrato ny vavako raha eo amin'ny anaran'i Jesosy misaotra anao izay ary tsy nitsahatra ny misaotra anao noho ny amin'ny fitiavanao sy ny famindraponao izay manome ny aina manome ny fahavelomana ahafahana indray tonga eto amin'ity toerana ity araka ny fotoamany fanainao masina mba andray mba hiaino mba anitsy mba hitandrina ary hijoro andeha araka ny sitraponao araka ny teninao hoe mpianary izay anisan'ny andronay mba anananay fohendry hitandremanay ny fiainanay satria raha ny fiainana eto amin'izao tontolo izao dia mandalo ihany fa any aminao no tanjona sy farany satria ianao ilay alpha sy omega ny amin'ny fiainanay dia mankasitraka indrindra satria mitantana ianao mitaiza ianao mananatra ianao manamboatra ianao manafaka ianao manasitrana ianao mampijoro ianao makahery ianao ary izany dia maneho ny fahafenoanao tompo ilay mendrika ny dera sy ny atsa ary ny voninahitra mandrakizay amen narabao ny akaikinao hoe faly be mahitanao androany tonga soa eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ianao ho tahian'Andriamanitra ianao ny anaran'i Jesosy tehaka mampetsika amin' Jesosy alleluia mahazo toerana ary afa-tsika miaino afa-tsika mandray na izao na ianao ny tenin'Andriamanitra mikasika sy miopana ny amin'izay sain'i kristy izay ny teny androany sain'i kristy miantoka sy mampandroso antsika amin'ny fiombonana tanteraka alleluia raha io fisainana io raha misaitsaina kely fotsiny tsika dia ao anolohantsika mivezivezy be io fisainana io indraindray vezivezy be io fisainana io misy fisainana mandeha be ary indraindray tsy azo ferana tahaka ny fisainan'Andriamanitra fa tsy tahaka ny fisainan'Andriamanitra tsy azo ferana fa tsy tahaka ny fisainan'Andriamanitra izay tena hoe tiany iainy antsika fa izay sainy izay ny tiany ao anatintsika tamin'ny fampidirana teo dia niteny hoe ny sain'i kristy no raisina dia apetraka ato an-tsaintsika dia miaina antsika tsy mora tahaka izay nefa n'izy io mila fantaritsika ny sain'i kristy ary mila tonga saintsika ny sain'i kristy ao amin'ny Isaia 40:22 dia miteny hoe amin'ny anaran'i Jesosy ny saina tsy miovaova dia arovana ao amin'ny fiadanana tanteraka io saina tsy miovaova io dia saina io sain'i kristy atao anatintsika io izany hoe manana tsipika anankiray tsika dia tsy miova amin'iny dia sain'i kristy izay maneho ny fahamarinan'i kristy atao anatintsika mba ho voaro amin'izay fiadanana izay amen nefa maha olona io fisainana io dia fisainana mety ho voafaritry ny zava-misy ny zavatra hita ary izay nefa tsy tian'i kristy fa tian'i kristy elantsika mba hananana ny saina satria ny saina rehefa feno sy tanteraka atao anatintsika dia izay no milatsaka atao-po ary izay no maneho ny hetsika sy ny fiainantsika amin'ny endrika ivelany araka ny sitrapon'Andriamanitra eo zany no mitoetra ny fifantohantsika sy ny tokony hirosoantsika dia ny manaisitra sy mampitoetra ny sainantsika tsy miovaova fa voatahiry ao amin'ny fahamarinan'Andriamanitra ao amin'ny fahamarinan'i Kristy mba ho voatahiry izay fiadanana sy fahatoniana izay miatrika ny fiainana misy trangan-javatra hita sy re vokatra izay misy fisainana
toko aterak'izay ao anatintsika ao. Ny tian'Andriamanitra dia ny fahafahantsika tonga dia manana ny fisainana manoloana tranga anankiray. Ary zay ny antony sekoly, zay ny antony mahatonga antsika mandrakariva hoe mandeha amin'ny fanatrehan'Andriamanitra mba ho amin'izay. Zay le fahazarana tonga fiainana. Lasa fiainana ohatrany hoe ianao zao raha mifo maraina, marina fa famindrapon'Andriamanitra no mbola mamelona antsika sy manome fiainana antsika. Fa tsy mieritreritra be ianao hoe ahoana moa zany tokony ananako fiainana vao maraina vao mifo zany. Mihoatra amin'ohatrany hoe ahitanao ohatra hoe misy ny zavatra iainantsika amin'ny andavanandro mahatonga fisainana sy fieritreretana ao anatinao. Lasa lenao mieritreritra be hoe dia ahoana moa zany ny ampitso, ahoana moa zany raha ohatra ka mitokona daholo moa retsy dia retsy etsy andaniny dia inona mety zavatra mitranga. Zay le fisainana mandeha be amin'ny fiainana andavanandro. Ny tian'Andriamanitra nefany dia tsy sainana zay fa mahazo laka sy mahazo tafatombony ato anatsika ny fisainan'ny Kristy. Fisainan'ny Kristy dia eo tsika, eo zany ny fanazarantsika sy ny hoe fiainantsika isan'andro mampitoetra an'izay sain'i Kristy zay ato anatintsika. Amen. Misy fisainana rehefa babo ny fahamarinan'Andriamanitra. Rehefa babo ny fahamarinan'Andriamanitra dia zay le tonga hoe lasa fiainana. Fisainana babo ny fahamarinan'Andriamanitra dia tonga fiainana. Ohatra, tsy mety ny mangalatra. Azonao zay, tonga ao anatinao zay. Raha tonga manoloana trangan-javatra ianao ka manome option anao, manome safidy anao, manome safidy anao hoe ny tena marina tsy mipetraka intsony le safidy. Fa misy foana hoe angalatra ianao sa tsy angalatra. Fa tonga ao anatinao ny hoe babon'ny fahamarinana tsy mety ny mangalatra dia tsy manana option intsony ianao. Ny saina ny hoe mbola irorosaina ve ianao, hoe mbola isaina be ve ianao hoe raha mangalatra zany dia zao daholo ny akony zao ny zavatra rehetra, zao daholo ny mety ho akony zany, zao daholo ny mety ateraka zany. Fa mazava be tonga dia miaina alay fahamarinana ianao. Amen. Mazava ve? Dia izay ohatra ny tahaka ny Adama sy Eva tany am-piandohana, tsy nanan-tsafidy ny ahita ny faharatsiana sy ny tsy fahafenoana teo amin'ny fiainany. Fa rehefa niditra ny ota dia izay vao nisokatra ny masony. Nahalala hoe hoay mitanjaka, nahalala hoe hoay misy zavatra tsy ampy aty amiko, nahafantatra hoe hoay tonga natahotra, ny tonga nanana aya. Fa talohan'izay nefany tsy nanana an'izay fijery sy fiainan'izay i Adama. Fa tonga dia hoe nandeha sy niaraka babo ny fanatrehan'Andriamanitra sy ny voninahitran'Andriamanitra tanteraka, dia tsy nanana fisokafana no amin'izay mety safidy teo amin'ny fiainany. Fa nahita ny fahatsaran'Andriamanitra dia izay. Voninahitra ao an'Andriamanitra, nahita ny fahatsaran'Andriamanitra, fampiresaka tamin'Andriamanitra. Dia izay ny tian'Andriamanitra hiainantsika sy hiverenantsika dia ny ananantsika an'izay sain'i Kristy izay. Raha ny fisainana be dia be, mety manana ny fisainana ny Amerikana, mety ianao manana ny fisainanao ny tsirairay avy, manana ny fisainana. Mety iraisantsika ny hoe fisainana malagasy, fisainan'ny Frantsay, fisainan'ny firenena maro, fisainana sinoa, nefa samy hafa daholo ireo. Ny Amerikana mety hoe miaina ao anatina fisainana hoe tia manana zavatra ngeza be, atao ngeza be ny fiara, atao mikonsoma be ny fiara, atao ngeza be ny trano, zay raha ny mpandinika. Dia raha isika hoe ny mponina mipetraka amina nosy dia manana fisainana sy fijery ohatrany hoe voafetran'le nosy ony zany dia manana ino moa sy teo fisainana zavatra kelikely, zavatra mihevitra zavatra kely, tsy dia tena raha manao sary ohatra ka ao anaty kahie dia tsy hanao mihitsy hoe tonga dia fenoina amin'ny pazy anankiray tonga dia hoe hanao sary ngeza be, fa ohatra manao sary kely mitapifipify kely etsy dia na manoratra ary ohatra ny somary miafiafy kely
Izay no tenen'ny mpandinika raha jerena tokoa aloha raha jereko aminahako manokana dia raha manao sary dia ohatrany somary tsy tonga dia tsy tonga tonga dia ameno sary amina pazy anankiray zany fa zao vao mianatra hoe tena hoe alors nga mandeha amin'ny vatokina sy any na fitantanana fahafana ary indraindray ohatrany hoe tena alao aloha ty ato dia alao aloha ty ato fa izay le sain'i Kristy miankina aminy matoka mandeha amin'ny fahatoniana sy ny fiadanana rehefa manana an'izay fisainana izay dia tsy izay no ianarantsika fa fisainan'i Kristy izay tokony ho tafatoetra atao anatintsika fisainana fifantohana amin'ny Kristy araka ny teny teo hoe ao amin'ilay Esaia teo hoe tsy miovaova fa tafatoetra atao anatintsika izay fisainan'i Kristy izay ny saina tsy miovaova dia arovana amin'ny fiadanana tanteraka ary izay fiadanana izay moa navelan'ny Kristy tamin'izy niala hoe fiadanana navelana teo zany hoe zavatra sarobidy sy mihoatra lavitra noho ny zavatra rehetra tsy nanome izy hoe ino ny vola ino ny sakosy na tsy fantatra fa fiadanana ozy izy dia raha toy izy antsika kely dia amin'ny toko fahatelo fahaefatra matokian Jehovah mandrakizay fa Jehovah tompo ny vatolampy mandrakizay eo lay sain'i Kristy miorina ao amin'ilay saina Jehovah tompo vatolampy mandrakizay ka ao anatin'ity teny ity dia hijerintsika hoe inona marina zany sain'i Kristy zany mba ahafahantsika tsika mpianatra ary manana ny Kristy ho tafina dia mandray an'izay fisainana izay araka ny nambara teo dia mampitoetra sy mampitombona an'izay fisainana izay dia miaina lasa tonga fiainana le izy izay mahatonga le hoe teny tonga fanasy fiainana lasa ohatrany hoe tsy saina be tsony ianao amin'ny voalohany ianao no mametraka ny ao anatinao manokatra ny fandrenesanao ny saina mifonao andray ny teny mba hiasany teny atao anatintsika mba ho tonga tahaka an'le hoe rehefa mifo ianao dia tsy tonga mieritreritra tsony hoe fa ahoana moa zany no tena nampifo anaty eo hoe eto zany dia tena misaina niratra amin'ny masoko dia tsy mandany fotoana amin'izany tsony ianao fa rehefa mifoha ianao dia miatrika ny tontolo andronao tahaka izany ihany koa fantatrao hoe rehefa mifoha ianao dia inona ny zavatra tokony ataonao dia miatrika an'izay fa tsy misaina be tsony ianao hoe eto moa zany raha tsy hoe very fitadidiana ianao izay hafa tahaka ny olona ohatran'le hoe marary dia miverina miatrika sy hoe mianatra miatrika ny fiainany fa ianao tomady salama noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia tonga dia miatrika ny fiainana arak'izay dia izay ilay fahamarinana tonga fiainana tsy misaina be tsony ianao hoe fa ahoana ary dia ahoana eto moa zany dia mipetraka dia milatsaka ny tongoko avy eo ampandriana dia havanana dia avy eo mamindra na mifamindranao ary tsy misaina tsony ianao hoe havanana havanana fa fahamarinana hoe velona ianao dia mandeha ianao dia tahak'izay ilay fiainana dia tahak'izay ny tiany Jesosy hiainantsika ny sainy tanteraka sy mitafatoetra atao anatintsika dia miatrika ny fiainana arak'izay sitrapon'Andriamanitra ahoana ny fisainana ny Kristy ahoana ny fahitan'ny fiainana ahoana ny fiainany an'izany fisainan'ny Kristy zany inona no nahatonga azy nampianatra ary inona no nahatonga azy naneo ny zavatra maro raisitsika ny eo amin'ny Korintianina voalohany tena ho tahina tokoa ianao amin'ny teny tena ho tonga fiainana sy fananten'Andriamanitra ary mababo ny sainao tanteraka amin'ny anaran'i Jesosy tsy hatonga anao iroro fa tena ilay sain'i Kristy ho tafatoetra ao anatintsika tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy Korintianina voalohany toko faharoa andininy fa 17 amin'ny anaran'i Jesosy izany tokoa no lazainay tsy amin'ny teny ampianariny fahendren'olona na ampisainan'olona fa amin'ny teny ampianariny fanahy raha milaza zava-panahy amin'izay olona araka ny fanahy izahay 17 fa ny olona izay araka ny nofo ihany dia tsy mba mandray izay any fanahin'Andriamanitra fa fahadalana aminy izany sady tsy azony satria araka ny fanahy no hamantarana izany 15 fa ny olona araka ny fanahy kosa dia mahafantatra ny zavatra rehetra kanefa izy tsy fantarin'olona fa izy no nafantatra ny sain'ny tompo mba hampianatra azy
fa izahay manana ny sain'i Kristy. Amen. Amen. Tarafintsika avy amin'ity teny ity ny fisainan'i Kristy na sain'i Kristy izay tokony ho tonga fiainana, ho tonga saintsika miatrika an'ity fiainana ety ambany masoandro ity. Ny tanjontsika eo amin'ny fiainana, na ny tian'Andriamanitra iainantsika eo amin'ny fiainantsika dia ny mahita ny fiainana amin'ny alalan'ny fijerin'i Kristy, fijerin'i Jesosy, ary mahita n'izao tontolo izao tahaka ny fijery ny Kristy, fijerin'i Jesosy Kristy tahaka ny maso. Ary izay ilay vavaka sandratsika rehefa isan'andro natao koa hoe tsy indraindray na hoe matetika anana ny fisaina, anana ny fijery, anana ny fiaina, anana ny toe-po, anana ny fiainan'i Jesosy Kristy tompo. Tanteraka aminao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Itsika tsy niara-niaina tamin'i Jesosy. Izao tsika miara-miaina amin'i Jesosy satria nandray azy ato anatintsika izy, eto akaikintsika izy, eo anivontsika izy. Fa tamin'i Jesosy tonga tetỳ tany tsy niaina niaraka tamintsika ka tsy fantatritsika loatra hoe ahoana izy physiquement, ahoana izy bogosement, ahoana izy ny amin'ny fiainany andavanandro zany. Fa kosa nomeny ny teniny, nomeny ny Baiboly mba hafantarantsika hoe ahoana izay fomba fiainan'izay, ahoana izay fomba fisainan'izay. Ary afaka mandray fahalalana ary mampiatra an'izay fahalalan'izay ao amin'ny Baibolyntsika. Ny tenin'Andriamanitra araka ny Timoty 2:7, toko 7:5 dia milaza fa izay soratra rehetra no meny tsindrimandry an'Andriamanitra dia mahasoa koa ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fanontsinana izay diso, ho fitaizana amin'ny fahamarinana, mba ho tanteraka ny olon'Andriamanitra ho vonona tsara ho amin'ny asa tsara rehetra. Amen. Manana an'izay fahavononan'izay takian'Andriamanitra, ary manana an'izay fahavononana ho amin'ny fanatanterahana ny asa tsara izay Andriamanitra eo amintsika tsirairay avy. Amin'ny tenin'Andriamanitra dia manambara ny teny, manambara Paoly ho an'ny Korintianina fa ny fisainan'i Jesosy dia miseho amin'ny endrika anankiroa. Ny voalohany dia fisainana nateraky ny tenin'Andriamanitra, ary fisainana mifototra amin'ny tenin'Andriamanitra, na koa hoe fisainana mifototra ny amin'ny fiombonana Jesosy Kristy tompo tamin'ny rainy. Ary raha maka tahaka ny rainy sy maneho ny fiainan'ny rainy Jesosy dia mandre ny taridalany na mahita ny taridalany n'Andriamanitra na izay nataon'Andriamanitra, ka tonga fiainan'i Jesosy izay hitany izay reny ary nasehony teo amin'ny fiainany. Izay koa tsika maka ny fahamarinana sy ny fahalalana ao amin'ny tenin'Andriamanitra, na izay mety bitsika Andriamanitra na ny fanahy masina ao aminao, dia tonga teny, na afaka koa hoe tonga soratra, tonga teny renesinao, ka mahatonga anao manova ny fisainanao ka maneho an'izay renesinao, maneho an'izay fiainana sy maneho an'izay toetra takiany Jesosy Kristy tompo eo amin'ny fiainanao. Miainga amin'ny tenin'Andriamanitra. Raha teny voalohany Jesosy dia izy hoe fa ato kosa ny fanahin'i Jehova ka hitory-teny ho an'ny aiza moa misy any hitory-teny ho amin'ny malahelo ozy izy, hiteny soa mafaly, nateraky ny tenin'Andriamanitra na ny soratra masina ny fisainan'i Jesosy, fisainan'i Jesosy ary maneho ny fiainany. Izay voafaritra amin'ny tenin'Andriamanitra, tsy nivoana tamin'izay tenin'Andriamanitra sy tamin'izay sitrapon'Andriamanitra ny fiainany sy ny fisainan'i Jesosy. Izay nataony, ny asa nataony, na ny fisainany, na ny teniny nambarany, dia voafaritra tao anatin'izay tenin'Andriamanitra ary manana ny tenin'Andriamanitra ho fototra. Mila manana ny tenin'Andriamanitra ho fototra sika mba
ampitombona sy ampitoetra an'izay sainan'i Kristy atao anatsika izay. Raha nalainy devoly fanahy izy tany amin'ny Lioka toko 4 dia novaliany tamin'ny dinin'Andriamanitra. Voasoratra hoe izay le hoe tsy nanana, tsy nieritreritra Jesosy hoe ahoana moa zany. Tsy nanao analyse ny situation. Nieny nisy le tranga fa tsy tonga nataony hoe andraso aloha saintsainiko kely ny zava-misy fa tonga fiainany Jesosy namaly any devoly amin'ny alalany tenin'Andriamanitra. Ary tahak'izay ny tian'Andriamanitra iainantsika, iainanao ary aoka ho tonga etaeta, aoka ho tonga anohanana ato anatsika izay mba ohatrany hoe du tac au tac tsy hoe inona moa izy teo, tsy hoe valiteny akatezerana na valiteny brangana na valiteny amin'ny avendranana na valiteny tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra fa valiteny araka ny sitrapon'Andriamanitra noho ny amin'ny tenin'Andriamanitra no tonga ao amin'ny saintsika ka tonga latsaka ao am-po dia maneho ny teny araka ny ao amin'ny Lioka toko 4 izay niainan Jesosy. Raha nanasitrana izy dia nanasitrana tanteraka ny tenin'Andriamanitra. Jerentsika nge amin'ny Lioka toko 4 andininy 17. Io le tenin'Andriamanitra teo amin'ny anaran'i Jesosy: ny fanahin'i Jehovah natao amiko satria nanositra hitory teny somafaly amin'ny malahelo izy, naniraka hitory fandefasana amin'ny mpifatotra izy sy fampahiratana amin'ny jamba anafaka izay napahoriana. Mba hatanteraka ny tenin'Andriamanitra. Raha ny fatsihana izy, raha ny fiainany rehetra hatrany amin'ny fahaterahany ka hatramin'ny nanomboana azy tao amin'ny hazo fijaliana ka hatramin'ny nitsanganany tamin'ny maty dia tsy nivoana tamin'izay teny n'Andriamanitra ary ny fantoka ny amin'izay teny izay namaritra ny fisainan'i Kristy tamin'ny fanatanterahana ny iraka sy ny missiony teto amin'ity tany ity. Raha nitsangana tamin'ny maty izy dia ho amin'ny fahatanterahany tenin'Andriamanitra. Ny zavatra rehetra ny ainany sy ny tanterahany dia mifanaraka amin'ny sitrapon'ny tenin'Andriamanitra avokoa. Ao amin'ny marika toko 4:20 dia milaza fa ny zanak'olona dia mandeha tokoa araka an'izay nanoratana azy. Marika toko 4:20 andininy 20. Ny anaran'i Jesosy fa ny zanak'olona dia mandeha tokoa araka ny nanoratana azy. Nefa lozan'izay olona ahazona ny zanak'olona tolotra, tsara ho an'izany olona izany raha tsy ary akory. Fa ny tsara singaniny eto hoe fa ny zanak'olona Jesosy Kristy zany dia nandeha tokoa araka ny nanoratana azy. Ka ny fananana sain'i Kristy dia averina indray miankina be dia be ny amin'ny fankatoavana ny amin'ny tenin'Andriamanitra. Tsy mivoana ao amin'ny tenin'Andriamanitra, manana ny tenin'Andriamanitra ho fototra, mamaky ny tenin'Andriamanitra ary mba ho tenin'Andriamanitra izay mahatonga ny hoe aoka hitoetra betsaka ao anatinareo ny tenin'Andriamanitra. Ary raha mitoetra tsy mitoetra fotsiny ihany koa nefa faly mahanana ny tenin'Andriamanitra be dia be fa ny avoaka teny amin'izay situation misy arak'izay tenin'Andriamanitra sy arak'izay sitrapon'Andriamanitra. Ny fisainan'i Kristy dia teraka avy amin'ny fanekena ho tarihin'ny fanahy masina satria feno ny fanahy masina izy araka ilay tao amin'ny Lioka toko 4:17 teo. Ary Jesosy niatrika ny fiainana niaraka tamin'izay fahafenoany izay sy ny amin'izay tsy fiainana ivelan'ny tenin'Andriamanitra izay. Raha mijeran'izao tontolo izao Jesosy izay zany ny fisainana dia raha nijery ary izy dia tsy nanana akony tao amin'ny fisainany. Nisy akony tao amin'ny fisainany le izy. Nisy akony tao amin'ny fisainana le izy fa tsy nanana firoaroava-tsaina izy miankina amin'izay zavatranga misy. Raha nijeran'izao tontolo izao Jesosy dia tsy nijerana nijanona loatra amin'ny fijery amin'ny maha izao tontolo izao fa indrindra amin'ny mahasarobidy ny zava-panahy misy ao amin'izao tontolo izao. Nijery ny tontolo na ny olombelona araka ny fanahy izy mihoatra noho izay
fijery ny maso fa mihoatra noho izay mety mahita ny maso fa tsy lay fijery tonga dia fijery bruta na fijery aranofo na fijery tonga dia hoe zay hita amin'ny maso eo no tonga ao amin'ny fisainana fa lasa fisainana mihevitra amin'ny ara-panahy ny ao amin'ny sain'i Kristy ary zay ihany koa ny tian'i Kristy hiaina antsika tsy zava-misy izay le hoe réalité zava-misy fa misy ilay fahamarinana vérité izay ao an-tsain'i Kristy ary zay ny tiany hiaina antsika tsirairay avy ihany koa. Amen. Mahita ny olona araka ny fahitan'Andriamanitra azy izy, mahita ny olona araka ny fahitan'Andriamanitra azy izy ary zay ihany koa ny entiny aina mijery fa ny fisainana dia fisainana tsy maka an'izay fijery ambolony tsy maka an'izay zava-misy ambolony zay fa fisainana mihoatra sy mahasarona ny zava-misy. Ny ao ambadika izay dia noho ny fitiavany. Ny fitiavany no mibaiko sy ananany ny fisainany tahaka ny fisainan'Andriamanitra. Andriamanitra nanome ny zanany lahatokana mba tsy ho very. Toy izao ny fitiavan'Andriamanitra nanome ny zanany lahatokana. Dia izay fitiavan'Andriamanitra izay no ao amin'i Jesosy Kristy tompo ihany koa ny fantohany tamin'ny antom-pisiny ka nananany an'izay fisainany izay izay tokony ho ao anatintsika ihany koa amin'ny anaran'i Jesosy. Raha amin'ilay Jaona toko 9 Jesosy nijery an'ilay vehivavy janga izay tratra ambody omby tsy tahaky ny fijerin'ny olona fa tahaky ny fijerin'ny olona anankiray izay mila famonjena, sain'i Kristy. Sain'i Kristy tsy mametraka ny fitsarana na fiampangana amina fahadisoana anankiray fa mametraka ny olona anankiray ho lay mila mpamonjy na lay mila famonjena. Ato anatintsika sain'i Kristy tokony ho tafatoetra tafatombony ato anatintsika no amin'ny famonjena, no amin'ny tsy fijery ho amin'ny fiampangana tahaka an'ireto le olona nazo an'ilay vehivavy janga reto. Hoe Jesosy nijery an'ilay vehivavy mpanota ho mila famonjena fa tsy tahaka ny mpanota mendriky ny toraham-bato. Ny olombelona rehefa nahita olona mpanota dia no amin'ny fiampangana, no amin'ny fitsarana, eo ilay fisainana mandehibe nefa fisainan'i Kristy izay tiany ao anatintsika manoloana trangan-javatra anankiray dia aiza tombontsoa ara-panahy ary aiza ny tokony itoeran'ny ara-panahy ao anatin'ny tranga anankiray. Fa isika amin'ilay miatrika ny fiainana sy efa voataizana nandritran'izay fotoana izay dia eo ny exercice-tsika zany, eo ilay fifankazarana mba ho tonga fiainana ato anatintsika, ilay fisainan'i Kristy tanteraka sy tafatoetra ato anatintsika. Amen. Jesosy nahita ilay mpanota mba ho amin'ny fanafahana hafa ny fijeriny. Hafa ny fijerinao satria manana an' Jesosy ianao. Hafa ny fijerinao satria manana ny sain'i Kristy ianao. Amen. Jesosy nahita ny Zakaiosy arak'izay ihany koa. Ny olona rehetra dia toe io ilay mpamory hetra, io ilay mpametsifetsy, io ilay mpangoro-karena, io ilay maka ny zavatra rehetra, ny fananana sy ny sisa rehetra. Fa Jesosy kosa nahita ny Zakaiosy ho ilay olona nangetaheta mila famonjena ihany koa. Fa mijery mihoatra no nita maso ary mama ny olana araky ny fahitana ara-panahy. Izay rehetra entina eo anatrehan'i Jesosy na amin'ny marary ditany hoe olana ara-panahy dia arak'izay mifamahany azy amin'ny ara-panahy fa tsy amin'ny ara-nofo. Tao Gadarena nisy an'ilay adala ny fanena ny roan'ny devoly
Jesosy nahita an'ilay olona amin'ny lafiny hoe ohatran'ilay ondry teo hoe mitady an'ilay ondry iray very dia zaka ny fanatrian'Andriamanitra sy ny fanafahan'Andriamanitra ny ondry dia sitrana dia afaka dia hitany dia tonga ho vovonjy. Manana saint kristy dia mahita ara-panatritra angan-javatra rehetra manome ny vahana mandraka hariva ny fitarihan'ny fanahy. Ny zavatra tokony masoana sy tiravintsika, ny tokony masoana sy ny tokony hoe ifantohantsika zany dia izay fiombonana izay manome vahana ny fitarihan'ny fanahy ho atao anatintsika ary manome vahana an'izay saint kristy izay. Jesosy mijery ny fiainana amin'ny ara-panahy ary mamany olana ao amin'ny tontolo ara-panahy. Mahita izy fa raha mamany olana ara-panahy dia afaka niva ny olana eo amin'ny fiainana. Amen. Any amin'ny Samuela voalohany toko fa 9 andininy fa 7 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa hoy Jehovah tamin'i Samuela: aza mijery ny tarehiny na ny ahavony. Io le mahita an'ilay réalité, mahita an'ilay zava-misy ambongadiny tonga atao anatin'ny eo amin'ny maso aloha. Aza mijery ny tarehiny na ny ahavony tsanganany fa efa nilaviko izy, fa tsy mba toy ny fijerin'ny olona ny fijerin'i Jehovah. Fa ny olona mijery ny miseho ivelany, fa Jehovah kosa mijery ny fo. Inona ny fandraisan'ny fo sy ilay fisainana saint kristy? Ny fandraisan'izay dia rehefa fantatrao inona ny fahamarinana amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra, satria ny fisainana dia tsy tokony hivoana amin'ny tenin'Andriamanitra araky ny izay nanoratana azy na tanteraka ny fiainana sy ny iraka sy ny mission izay niainan'i Jesosy. Dia tahaka izay ihany koa noho ny amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra sy ny soratra masina dia afaka ny taratra ny fiainantsika, afaka ny ahita ny fahalalana sy ny fahamarinana izay tokony hizorantsika. Dia izay fahalalana sy fahamarinana izay raha vakina dia mamaritra ny fisainantsika. Amin'ny anaran'i Jesosy tsy tonga hidiskute ny fahamarinana, fa fahamarinana no tafatoetra ao anatintsika ka tonga atsika le hoe tonga dia ohatran'ny ho fiainana izay fahamarinana teny ao anatintsika izay. Dia raha tonga mandresy lahatra atsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny fisaitsainantsika dia izay le hoe raisintsika po. Tanareo ohatran'le hoe ohatran'le tenin'olona tsy zao tsolo aloha zany. Amen. Le hoe miteny maratra dia miteny iny olona iny raisiny sofinao tonga ao an-tsainao. Raha ny tokony ho izy mety eo amin'ny fisainanao dia tokony ho levina, fa tellement na ohatran'ny hoe nomenao vahana angambany na hoe nandona ny fonao dia latsaka ao am-po dia tena hoe nandratra ny foko. Dia izay ny fandraisan'le fisainana sy le fo, fa ny hevitra ny teny izay omenao vahana ao amin'ny fisainanao ka mandresy lahatra anao dia milatsaka ao am-po. Dia io ny hitan'i Jehovah, io ny hitan'i Jesosy. Dia izay nahatonga le hoe ina moa le vavombelona tamin'ny zoma hoe maloto fo. Dia oka adio ny fotsika. Fa tsy maninona izany no etsika eto amin'Andriamanitra. Izany no etonao amin'Andriamanitra hoe tena fampahafantarana sy ny fahalalana ny fahamarinana dia maneho anao hoe tena mbola misy fialonana. Fialonana kely. Rehefa fialonana dia misy, fa tsy hoe kely, fa esorina amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy fitiavana sy ny hoe fisainana miala amin'ny anaran'i Jesosy, fa tonga tena hoe mangarahara sy madio eo amin'ny fanatrihan'Andriamanitra. Amen. Dia izay le fijerin'Andriamanitra ary izay ny tokony ho fijerintsika ihany koa. Fisaina Kristy dia misaina araka ny tenin'Andriamanitra ary ihany koa mandeha araka ny fanahy. En Philippianina toko faharoa. Philippianina aorianan'ny Efesianina toko faharoa andininy 5 amin'ny anaran'i Jesosy.
aoka ao aminareo zao sainy zao izay tao amin'i Kristy Jesosy koa, izay na dia nanana ny endrik'Andriamanitra aza dia tsy natao no zavatra ho fikiriny mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra, fa nofoana ny tenany tamin'nakany ny endriky ny mpanompo sy nahatongavany ho manam-pitoviana amin'ny olona. Ary rehefa hita fa nanatare olona izy dia nanetry tena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana, dia ilay fahafatesana tamin'ny hazo fijaliana. Amen. Izay koa sain'i Kristy anankiray. Sain'i Kristy sain'i Kristy mifototra amin'ny tenin'Andriamanitra. Izay ny ray. Sain'i Kristy mamevahana ny ara-panahy. Izay ny ray. Sain'i Kristy raha eto amin'ity Filipianina ity dia tsy niazona ny voninahiny fa tonga mpanompo tetỳ tany ary tonga olay mpamonjy. Ny Filipianina eto dia manambara ny Kristy sy ny fisainany, ahoana ny fahitany tenany ary ahoana ny fahitany fiainana, ahoana marina ny fisainany. Jesosy dia naneho izay hitany tamin'ray, ary tsika dia maneho izay hitantsika amin'ny Jesosy. Tsika hoa tsy nahitany Jesosy sy niara-niaina taminy, fa amin'ny alalany tenin'Andriamanitra sy ny fiasan'ny fanahy masina ato anatintsika no mahatonga antsika hiaina sy haneho izany fiainan'Andriamanitra sy fisainan'Andriamanitra izany. Aoka ao aminareo izao fisainana izao izay tao amin'ny Jesosy koa, dia mila tahaka izany koa ny fisainantsika. Feno fanetretena mpanompo ary naka ny endriky ny olona, ho tonga nankatoa, ho tonga mpanompo ary tonga mpamonjy. Jesosy Kristy dia zanak'Andriamanitra. Izay ny sainy anankiray. Tsy tsika ny zanak'Andriamanitra tsika, fa Jesosy naneho ny mahazanak'Andriamanitra azy ary naneho ny mahampanompo azy. Tsy hoe zanak'Andriamanitra dia nijanona ho zanak'Andriamanitra ary naneho ny fahefany sy ny firehariany amin'ny mahazanak'Andriamanitra azy, fa tonga ho mpanompo. Sain'i Kristy, sainy zanaka maneho ny rainy. Izay ilay zanaka. Amin'ny malagasy dia hoe misy ilay hoe mitondra ny anaran-dray na hoe aoka tsy dia any loatra, fa hoe tsy hanala baraka ny fianakaviany, tsy hanala baraka ny ray aman-dreny, maneho ny toetra sy miaina ny toetra tsara, tsy manala baraka ny ray aman-dreny. Jesosy Kristy tonga zanaka naneho an'izay, tsy nanala baraka ny ray, fa niaina arak'izay mampety sy araka n'izay sitrapon'Andriamanitra. Fisainan'ny Kristy izay. Tsy tsika ny Kristy, tsy tsika ny tonga mpanompo, fa ny sain'i Kristy ny tiany hiaina antsika soa tanteraka ato anatintsika. Sainy zanaka, izay ilay hoe sainy zanaka manome voninahitra ny rainy ary maneho ny rainy. Izay ilay hoe tsy hitenenan-dratsy ny rainy na hitenenan-dratsy ny fianakaviany, fa tonga maneho ny fahatsarany sy ny fitiavany rainy. Amen. Izy dia niseho ary niseho araka ny mahazanaky ny ray azy. Avy eo Jesosy raha tonga tetỳ tany dia tsy naneho sy nanjakazaka amin'ny mahazanaky ny ray azy. Ohatran'ny hoe maneho ny mahazanaky ny ohatran'ny hoe zanaky ny président. Raisiko fotsiny hoe maneho zanaky ny président manam-pahefana ao amin'ny firenena anankiray, dia tonga dia miditra amina mpivarotra anankiray dia hoe sy tonga dia alaiko ity fa za zanaky président, raha tianao na tsy tianao dia izay fa alaiko aloha ity. Manapatra fahefana. Tsy nanao an'izay Jesosy. Nanafatra fahefana izy teo amin'ny faharatsiana sy teo amin'ny demony, fa naneho ny ohatra kosa izy tamin'ny fanetretena ny amin'izay olona sy ny amin'izay vonjeny. Jesosy raha tonga tetỳ tany dia tsy nitady hoe na naneho hoe izany zanak'Andriamanitra, manana ny fahefana, manana ny zavatra rehetra, fa niseho tamin'ny fanetretena sy tamin'ny toetra fanetretena izy.
izy lay Andriamanitra zato isan-jato nefa tsy naneho loatra n'izay teo amin'ny fomba fiainany fa naneho ny maha zato isan-jato maha olombelona azy. Ka raha mila manana sain'i Kristy isika dia mila mahafantatra hoe izy isika zanak'Andriamanitra isika, manome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny fomba fiaintsika, amin'ny fomba fiteny ho vavy olombelon'i Jesosy tokoa tsika, fa tsy manome lanja amin'ny maha olona. Andriamanitra nanome lanja amin'ny maha olona mba ohatra velona ho an'ny olona, fa isika tsy manome lanja amin'ny maha olona antsika satria haintsika loatra fa raha vao nofo no mibaiko sy miseho manjaka ao amin'ny fiainantsika dia ho fahafatesan'izay. Lasa olona ara-materialy sy ara-bola be, nefa tsy izay tian'Andriamanitra. Iainantsika izay mety eo ihany, fa sarobidy ho an'Andriamanitra ho antsika ny ara-panahy. Alleluia. Fantatry Jesosy tsara ny fahefany sy ny toerany tao amin'ny ray ary miaraka amin'ny ray, fa tsy naneo an'izay na nitsetrasetra tamin'izay izy teto amin'ity fiainana, teo amin'ny fiainana izay natrehany. Jesosy dia nahita ny teny tahaka. Jesosy dia niaina ihany koa tahaka ny mpanompo, ka naka ny endriky ny mpanompo izy amin'ny maha olombelona azy. Jesosy zany dia sady afaka no zanaka no afaka ho mpanompo. Zanaka maneho an'ny ray, fa mpanompo ho an'ilay ho amin'ny tanjom-pamonjena. Niala tamin'ny tombontsoa sy ny amin'ny voninahitra izay nisy azy tany an-danitra izy amin'ny mahazanaka azy, ary ny aina tahaka ny olona naneho, tahaka ny mpanompo. Tahaka ny mpanompo tonga nanaiky andray ny faharatsian'ny olona, manompo ny olona mba andray ny faharatsian'ny olona zay rehetra sakana, zay rehetra fisainandratsy, zay rehetra natao ota mba ho amin'ny famonjena. Tonga mpanompo teo amin'ny olona mba handraisy any an'izay faharatsiany rehetra zay, mba hahafahany mamonjy ny olona, mba ahatotosa sy ahatanteraka ny ministerany teto amin'ity tany ity, mba ahatanteraka an'izay famonjena izay. Tonga nanetry teny, ary itsy zany rehefa tena hoe noentina ho vonoina izy, ny rorana, ny kapohina, ny hoesoina, ny fatsihana, na mpijaliana, dia zany rehetra zany nefa mba ho amin'ny famonjenantsika, satria izay ny tanjom-pisiny sy izay ny mission tonga teto an-tany. Tonga mpamonjy ihany koa izy rehefa mpanompo. Zany hoe tsy tsika no tonga mpamonjy, tsy tsika no mpamonjy ny tena marina, fa le fisainana mpamonjena, ilay fisainana mihevitra an'ilay famonjena ao amin'i Jesosy Kristy Tompo, ny tiany ananantsika. Tsy tsika no tonga hijoro hoe mpamonjy na hoe tongava ty amin'ny tolo. Zay mahatonga ny hoe rehefa misy ny croisade na rehefa misy ny filazantsara, tsy manonona na manindraindra anaram-piangonana na anarana pasteur, fa mampitodika ny olona ho amin'ny Jesosy Kristy Tompo, ho amin'ny famonjena. Zany hoe fisainana mihevitra ny famonjena, mampitodika ny olona ho amin'ny Jesosy Kristy Tompo, satria izy no tonga mpanompo. Raha jerentsika amin'ny lafiny anankiray, amin'ny angle anankiray, tonga mpanompo mba handray ny faharatsiana rehetra ho amin'ny famonjenantsika. Dia izay ilay sain'i Kristy ataonantsika. Izay mahatonga ny hoe na amin'ny tsirariny aza dia mbola handefitra ve ianao, anetry tena ve ianao,
noho ny amin'i Jesosy Kristy tompo. Nefa izay sain'i Kristy izay tsy ho tafatoetra hoe izay zany mila hoe travaillentsika, izay zany mila hoe tena imasoantsika mandrakariva ny ampitoetra sy ahazony izay sain'i Kristy toerana ato anatintsika izay ho tafatoetra izay mba ho fiainana tokoa, tsy hoe mbola miady hevitra be ianao efa ahoana. Za tena tratra an'izany indraindray amin'le ohatra hoe maka-parkina metsena ireny dia hitantsika ny situation parkina eto amin'ny tanàna fa na misy mpivarotra na efa misy hoe aloha andana kely ery fa izay mivarotra eto izay efa eto ny any amin'ny sasa moa dia hoe eto ny efa toerana, nefa tsisy milaza mihitsy hoe toerandry zareo tsisy milaza hoe eto any an'ny express, eto an'ny sprinter, eto an'ny any, fa tonga any ianao dia tonga dia andana tonga dia mifindraria dia ny ato anaty no misendosatra kely ihany hoe dia mba tonga maraina ihany zay ko ahoana zaloha nga samy tonga maraina rehefa samy kanefa zay tsy zay ilay takian'Andriamanitra amintsika fa le tena hoe eny raha zay ara dia inona tanjom-pamonjena, inona ny tombo ny ara-panahy ho an'ilay olona na ho mijoro ao anatin'izay na miaina an'izay. Dia zavatra be dehibe pitsopitsom-piainana ohatr'izany ny ainantsika nefa mbola misy kely an'izay fa fa mampatsiafa ny masina hoe tsy zay, tsy tokony ho zay. Dia eo ianao manitsy ny tena hoe Jesosy tena ieny dia milefitra ianao zany. Amin'ny voalohany ianao mety hoe mbola misendoatra zay le hoe atao amin'ny fo, tsy tokony atao amin'ny fisainana le izy dia ao dia le von'ny fisainanao dia bon lasa zany. Fa matoa le izy manainga anao hoe tena manana an'izany réaction zany ianao dia mbola atao amin'ny fo zay mahatonga hetsika ivelany sitrapon'Andriamanitra. Dia zay pitsopitsom-piainana rehetra zay no ataontsika koa hoe ndeha raisitsika amin'ny lafy tsarany hoe mitaiza na mampandroso atsika. Zay le sain'i Kristy mampandroso atsika anananjy sain'i Kristy sy ny toetra aneo ny toetra ny Kristy. Raha nivokatry ny fanahy raha nivokatra anankiray raha ohatra hoe misy manga anankiray eo zao ny fotoana amin'ny manga fa tsy hoe madavataona dia misy manga foana fa amin'izao fotoana ny manga zao io azo io nandalo zavatra be dehibe. Raha amin'iny mazangany zao dia misy afo mandalo, doro-tanety sy doro-tanety, haitany, masoandro. Dia zay le pitsopitsom-piainana hitrangan'ilay vokatry ny fanahiny amin'ny farany. Fa forcetsika zany hoe mbetikitsika miaona sy manoloana n'izany trangan-javatsy pitsopitsom-piainana zany tonga saintsika dia izay no mahatonga hoe lasa fiainana maneho an'ilay vokatra. Ilay manga amin'ny fotoana anankiray tsy niterena be hoe inona fa dia iny vokatra ilay fandalovan'ny saison rehetra. Teo ny atsika, teo ny masoandro, teo ny afo, teo ny alika, teo ny olona zany rehetra zany. Fa amin'ny fotoana anankiray iny ilay manga iny dia tahak'izay ianao. Arakaraky ny ainatsika sy isin'izay pitsopitsom-piainana izay. Ary tombontsoa lehibe ho antsika manana an'i Jesosy manana ny fanahy masina satria manaitra antsika sy mitaiza antsika ho anatin'izay. Fa raha ny olona raha raisiko hoe tamin'ny tsy nanana an'i Jesosy fa tena tsisy manaiky izany io atao izay atao lava dia eo aloha efa eo ny fiara dia eo dia izay. Fa ao ny fanahy masina mampatsiahy antsika mikolokolo mitaiza mba haneho an'ilay vokatra tsara tahaka ny manga eo amin'ny fiainantsika. Dia ampitoetra le fisainan'i Kristy tonga ilay hoe tsy misaina be intsony, tsy manana an'izay le fisainan'izay intsony hoe dia ahoana zany zay efa manaina zay efa ohatr'izao zay, fa tonga dia manaiky, tonga fiainana tsy hoe ampiheverana, tsy hoe misaina be intsony ianao hoe ohatran'le mamindra teo tsy misaina intsony ianao hoe avana akoatra n'le olona hoe fota ao anatin'ny koma ela be ohatra dia hoe miverina mianatra indray dia tena hoe mibaiko ny sainy, mibaiko ny fihetsiny rehetra. Dia ohatr'izay le tian'Andriamanitra ary mino afa tsy maintsy ho amin'izany tsika amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen. Dia izay voninahitra ao an'Andriamanitra mino afahantsika miatrika ny tontolo andro ary miatrika ny fiainantsika izay rehetra izay. Tsaroantsika
ao anatsika mandrakariva hoe manana an'izay a sain'i kristy ampazahoana toeran'izay tsika tsy le fisainana miady hevitra na le mora misendoatra na fa sain'i kristy tafatoetra amin'ny teny a amin'ny fijery mihoatra noho ny fijery ara-nofo lay tonga maneho ny zanaka tsy manala baraka ny ray a lay tonga mpanompo mety mandeha amin'ny fanetretena ary lay manana ny fisainana ho amin'ny famonjena mitsangana dia isaor'Andriamanitra ny amin'ny teny raha eo amin'ny anaran'i Jesosy makasitraka anao zay misaotra fa tianao tafatoetra tokoa ary tena ho tonga fiainana ny sainao ato anatinay saina tsy mijanona ato amin'ny fisainana fotsiny fa hipakatra any am-po ka ho tonga fiainana ho tonga tena ohatran'ny rano mikoriana mandeha ho azy eo amin'ny fiainanay mba ho vavolombelonao marina tokoa izahay makasitraka indrindra Jesosy anao ndera ny atsara ny voninahitra mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy amen. Tiaka mafy be tsika ho an'i Jesosy dia alaisantsika ny mpanompon'Andriamanitra ihany koa. Mazaho toerana vetivety dia asio mafy tsara ho an'i Jesosy. Tsy avelan'Andriamanitra hiatrika herinandro vaovao zany ianao ka tsy misy teny fa omen'Andriamanitra ny teny omen'Andriamanitra ny fahamarinana omen'Andriamanitra ny fanambarana mba hahatonga ny zanany tsy ho tafiala eo amin'izay programa homaniny amen. Androany Jesosy nanaitra antsika ho amin'inona ho amin'ny sain'i ny saina izay ananan'i Jesosy tokony anananao zany hoe rehefa mandray an'i Jesosy ianao zany dia tsy tonga dia automatika ny sain'i Jesosy tonga dia ao anatinao satria boky Filipiana dia miteny hoe Filipiana 2:5 vetivety eny Filipiana 2:5 amin'ny teny anglisy izy moa dia hoe io aoka ho ao aminareo zao saina zao dia amin'ny ohatrany hoe let his mind be new avelao le saina mba ho eo aminao dikan'izay eo le izy fa misy idirany safidinao mamela an'le izy ho eo na mandroaka an'le izy dia miverina amin'ny saina ordinaire indray ianao le saina ordinaire nefa eo efa mampitotototo antsika io mampidofitra isan'andro io mampahory satria ny sain'i Jesosy no ilayntsika ampahazoaina ny fanatrehan'i Jesosy miaraka amintsika. Ny zavatra nambaram-panompon'Andriamanitra teo mahakasika an'le sainy zanaka manome voninahitra ny rainy zany hoe tsy manala baraka an'Andriamanitra. Teny hoe kekinao tsy manala baraka an'Andriamanitra hoe rehefa tonga zany le saina dia afaka misaina ianao ny fahatongavan'le saina hoe manala baraka an'Andriamanitra zany sa manome voninahitra azy fa raha manala baraka azy dia azonao esorina satria mbola midiny safidinao zany amen. Avy eo voalaza teo ihany koa fa sain'ny mpanompo manetry tena arak'le nataon'i Jesosy fa tsy nifikitra tamin'ny fitoviany amin'Andriamanitra fa nidina izy nanao ny fanompona nanefa ny fanompona tonga hanompo Jesosy zany hoe le sain'i Kristy zany tsy saina miandro hoe inona nomeny olona fa saina misaina hoe inona ny afaka omeko ny hafa avereny hoe misaina izay azoko omena ny hafa hoe ary le fatelo teo dia mazava be mihitsy fa ny sain'i Kristy dia saim-pamonjena anova ny fomba fiatrehantsika karazana olona satria ny fomba fijerintsika an'le olona dia afaka ho ampiasain'Andriamanitra. Raha mahita an'le olona ho mpanototsika raha mahita an'le olona ho ratsy fanasy disotsika dia tsy afaka no nininina aminy fa raha mahita an'le olona ho mampalahelo mila famonjena dia afaka ampiasanao Andriamanitra hanova an'le olona amen. Dia nefa izay saim-pamonjena izay ilainao satria rehefa zarinao ny fiainanao anana an'izay sain'i Jesosy izay dia lasa tonga fiainan'i Jesosy dia lasa ao anatinao ny saim-panovana ny saim-pamonjena ny saim-pananganana lasa automatika ho azy amin'izay ianao mahita hoe mizavatra potika hoany dia tafatenina hoe azo amboariny ho azy satria efa nizarinao ny sainao ao amin'ny programa mpamonjena tahaka ny sain'i Jesosy. Teny hoe kekinao tiava famonjena hoe
tiava mamonjy ny hafa hoe hiatrika semaine vaovao zasy ianao a zany ny teny omen'ny tompo tanteraka tokoa ane zany amen na aza mandeha ampazarana raisy ny direktiva vao maraina araha ho akaiky ny sainao sao mivona amin'izay andrasan'Andriamanitra tandremo sao dia saina mikondane ny atrehanao ny terinandro a izay misy raharaha be deaibe hianalan'ny tompo anao alleloia ohatrany hoe fantatr'Andriamanitra zany mihitsy hoe izy fifidianana any eny ahoana moa tsy afantarany izany ko izy mandrafitra sy mandamina fa ny sainao ny tia ny ilamina fa raha vao ao anatinao ny sain'i Kristy tsy mora mikondane dia misy fanantenana eo amin'izay toerana aniran'Andriamanitra anao mahita misy fanantenana ao mitokantranonao satria miainga maraina ianao miaraka amin'ny sain'i Jesosy tsy hanameloka ny ao an-trano tsy hanamelo teny an'io fa iova misy teny zay moa tato voaraiko tao anatin'le teny nomeny fa tsy ny teneniny fa voaraiko afaka zaraiko olana ra-panahy no mila vahana tena akikinao olana ra-panahy mila vahana hoe avereno raha vao mivany ara-panahy hoe misokatra ny ambony hoe manaitra foana Andriamanitra fa miainga amin'izay tsy mety avy ao anatinao ny joroan'Andriamanitra ampety an'izay heverinao fa tsy mety eo manodidina anao tsy ozy natapahana mivavaka fa fiovana atao amin'ny décision nakabazan'io tonga eto mas dia eto ambavaka pastera misy problème ohatra zao dia ahilika any amin'le vavaka ny tsy fahafantarana ny tokony hiovana misy zavatra mila miova ao anatinao aza aingana manameloka aza aingana mitsara aza aingana manendrikendrika reny zany tsy sain'i Kristy reny fa sain'i Kristy hitanao amin'izay changement le izy fa tsy hoe hivavaka ianao mba hiova le situation nefa ny fomba fiatrehanao le izy ohatran'le teo ihany teneno akaikinao afaka miova ianao hoe omen'Andriamanitra anao le azo ovaina hoe ovainy sainao hoe amboariny sainao hoe tsaboiny sainao hoe misy mihaino voatrona maheno tsara tsika herinandro miavaka ty amin'ny anaran'i Jesosy mino afa tsy jeriny zava-misy ianao fa manomboka isaina hoe inona ny tenenin'Andriamanitra ho fahamarinana ny teny Jesosy tamin'ny sabotsy anokatra toko vaovao izy eo amin'ny boky ny fiainanao tsy haiko izay mitranga sy miseho eo amin'ny tantaram-piainanao tsy raharahako zany fa manokatra sapitra ny tompo aloha andro amaraina amin'ny anaran'i Jesosy tonga dia mandeha ao amin'ny onjan'izay lazain'Andriamanitra tsika fa zao anefa misy zavatra ialana vao misokatra le sapitra dia zany efa nomeny io vomeny tompo sady miala amin'le saina tsizy fa le sapitra sokafana efa voaomana amen manana roa volantsika anomezana lalana sy fotoanan'Andriamanitra hiasa malalaka hanova zavatra be deaibe eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy amen apatsehivon'Andriamanitra hoe amampamonjy azy dia mila manana saina mpamonjy koa ianao fa ianao tsy mpamonjy ianao le vonjena fa ianao mila manana saina ohatrany hoe tia mirendre service tia manampy ny hafa tia misaina zay mamapety ny hafa zay ne le saina zany hoe tonga ho an-trano ianao zany tsy mitady zay anao fa mitady zay hampandrosoana ny manodidina anao ara-panandry resahantsika amen dia zareo fa mety io hitanao témoignage teo misy zavatra kipitsipitsiny amin'ny andavanandrom-piainana fa reny miara-miasa maso satria exercice reny anovana ny ao anatinao hifanaraka amin'izay nyteneniny tena kaikinao nyteny zavatra Andriamanitra hoe raisy le izy hoe ampiaro le izy hoe dia ho hitanao mivokany hoe manasanao hitsangana dia hoafantaranao dia asio fisaorana sy fankasitrahana ome voninahitra Andriamanitra fa mbola mampiteny ny mpanomponya izy manome teny manome fanambarana manome afatra mbola manaitra anatin'izao fiangan'ny herinandro vaovao zao tsy mamelanao andeha irery izy azadino fa mbola misy ambony noho ny tanany mamonjy anao ambony noho ny sofony mihaino vavaka anao ny vavan'Andriamanitra miteny aminao avafantanao dia isaoran'Andriamanitra mankasitraha fa isan'ny nandreny teny ianao andro amaraina tsy andeha hiatrika herinandro tsisy teny ianao fa miaraka amin'ny teny vao miainga vaovao misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy tsy avelanao andeha maina zay matsiaro ny zanak'Israely tsy navelanao andeha maina sady novatsianao nomenao narotsaka ny fahasoavanao ary
tsy misy mandeha maina zay miaraka aminao. Misaotra fa herinandro vaovao atomboka miaraka amin'ny fanatrehanao. Mihoatra noho ny miaraka amin'ny tananao, mihoatra noho ny miaraka amin'ny sofinao zay mihaino vavaka, miaraka amin'ny vavanao miteny aminay amin'izay tiana hovaina indray avy ao anatinay. Misaotra fa manaitra ianao Tompo, satria misy taona varim-bariana, misy taona manadino fa androany marina dia napatsiahivinao. Mila miverina izay mamela ny sainao Jesosy ho tafatoetra aminay. Efa io ilay saina fa mila avelanay, mila mamela ny sainao izay ahazo aina sy hitondra anay, ahatonga anay hijoro ho zanaka tahaka anao. Tsy hanala baraka ny ray, tsy hanala baraka ny fanjakan'Andriamanitra, hijoro araka ny fitondran-tena, ny fisainana, ny fiteny sy ny fomba fiatrehana fiainana mba hiseho ny voninahitra ao. Ianao ihany no mampijoro anay amin'ny alalan'ny sainao Jesosy, mba ho mpanompo mahatoky feno fanetretena afaka mirendre service niza zay apetraka eo amin'ny fiainanay. Ary indrindra Tompo, omenao anay ny saim-pamonjena ahatonga anay hanapaharetana amin'ny olona ratsy fanampanota sy jentilisa amonjenao azy reny. Zany mihitsy ny tena oamponao traindray Tompo adinina zany. Fa misaotra androany maraina dia nisy rappel ngezabe aloha niatrika semaine vaovao fa sitraka ao zay hifankahita amin'ilay fanovana toko eo amin'ny tantaram-piainana sy eo amin'ny boky ny fiainana tsiraray avy. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Ray amin'ny anaran'i Jesosy, tsaroviny zanakao zay tonga manatrika amin'ny fotoana maraina. Ao ny manana ny manahirana, ao ny miatrikady, ao ny misy vesatra, ao ny misy salobona, ao ny misy fahaterena. Tompo, androany maraina, eto amin'ny fanatrehanao afaka hiva, afaka hisokatra, afaka hilamina, afaka hitsangana ny zavatra rehetra. Zany no nononana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Raiso ny anjara vahaolana avy amin'ny Tompo anao isehon'Andriamanitra mahagaga eo amin'izay tsy vitanao fa efa nankininao tamin'Andriamanitra fa vitan'Andriamanitra. Mandehana tsofina rano ny tontolo andronao androany, ho andro feno ny voninahitry ny Tompo. Mahita amin'ny anaran'i Jesosy ho tafatoetra ao anatinao ny sain'i Kristy ary iseho ny fandresen'i Kristy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Tsofina rano ny fahafahanao miatrika an'ity herinandro ity, eo anilanao ny fahasoavan'Andriamanitra, eo anilanao ihany koa ny famindrapony. Mandehana tsy ho raraka ianao, mandehana tsy ho lavo ianao, mandehana tsy andre vavolombelona ratsy na faharesena zantsony zay eny am-bavanao. Tononona amin'ny anaran'i Jesosy herinandro tsara ty herinandro ty amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Misokatra ny lalana, misokatra ny varavarana tsy hain'izaniza hidina no sokafan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Tonga soa ny famatsiana, tsofina rano ny hery, tanjaka, fahasalamana, tombonandro ahafahanao miaina ny sain'i Kristy sy ny fiainan'i Kristy eo amin'ny manodidina anao, amonjen'Andriamanitra ny manodidina anao. Ao anatin'izany, raha misaina ny amonjy ny manodidina anao ny Tompo izay ilanao famonjena avy amin'ny androany. Raiso amin'ny anaran'i Jesosy, raiso amin'ny anaran'i Jesosy. Atao hoe raisiko, raiso amin'ny anaran'i Jesosy. Tononoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta fa ho marina aminao ny fiadanan'ny Tompo mihoatra ny fahalalana rehetra ameno anao, ary arovana tsy hanantsiny ny fanahinao ny ainao sy ny tenanao ambara-pisehon'i Jesosy. Marina aminao androany maraina ny tenin'ny Tompo hoe arindro izao mba nao mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Ny anaran'i Jesosy. Amen. Zareo ny fahasoavana re, fa ny fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao ary ny fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao anareo. Amen dia amen. Rapitso fotoana antsika sekoly mpanasitrana.